Tafiakatra amin'ny lalao famaranana ny Chelsea. Tafiakatra amin'ny lalao famaranana amin'ny Coupe du Monde des clubs ny Chelsea rehefa nandresy tamin'ny isa 2-0 omaly teo amin'ny alalan'ny lalao manasadalana. I Pedro no nahatafiditra ireo baolina ireo teo amin'ny minitra fa 80 sy minitra fa 9-10 izay mandresy amin'ny PSG sy Real de Madrid anio arak'izany no hifantona amin'ity club anglisy ity amin'ny lalao famaranana izay ho tanterahana amin'ny 13 Jolay ho avy zao. Nilaza ny mikasika ny baolina kitra moa isika ety ampiandohana amin'ity video ity fa mialohany hiresantsika ny zava-drehetra ankoatran'izay dia mbola toy ny mahazatra antsika foana abonné ny chaîne antsika ary asio zay many video indrindra azadiny foana ny mametraka ny komantera ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany hirisoantsika amin'ny ventindresaka zay ho resantsika ndao ary tompoko lahy ndao ary tompoko vavy abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Nisy nakatahaka tamin'ny ihany ministry ny Amerikanina Marco Rubio. Nisy nisandoka ho Marco Rubio, ministry ny raharaham-bahiny Amerikanina tany Etazonia ka nandefa hafatra natao tamin'ny intelligence artificielle nankany amin'ny ministry ny raharaham-bahiny firenena telo sy tamina tompona ndraiky mpanjakana Amerikanina vitsivitsy. Voalaza fa fisandohana mitady hirika mba ahazahoana antotam-baovao tsy ambaratelo izy ity ary efa mikaroka ny olona nanao azy ny FBI ankehitriny. Tsy voa izao no nisy tahaka izany fa efa nisy nisandoka koa ho Sisi Wales taliny kabinetra ny filoha Donald Trump tamin'ny volana May lasa teo. Efa nampitandrina ny mpitondra ambony any Etazonia raha teo ny FBI momba ny fampiasana olon-dratsy ny SMS sy ny feo namboarina tamin'ny IA. Rehefa avy nilaza sy avy nizara ny mikasika aniny ministra nisy nisandoka iny na hoe misandoka ministra iny dia andeha ary sika hilaza kely ity loharanom-baovao izay navoakany l'Express de Madagascar ity. Mbola isan ireo ambany fidiram-bolany malagasy araka ny tatitra farany navoakany banky raisam-pirenena ho an'ny taona 2024 sy taona 2024 dia mbola isan ireo firenena ambany fidiram-bola i Madagascar miaraka amin'ny vola miditra $10 isa n'olona. Mbola tena lavitra ny fetra ny fovahana amin'ny ity sokajy ity izay $570. Nateo aza ny fiakarany tao anatin'ny 80 taona dia tsy nisy fiovana tamin'ity taona ity raha hoarina tamin'ny taona lasa. Mazava izany fa mbola isan ireo ambany fidiram-bolany malagasy raha araka ity tatitra farany navoakany banky raisam-pirenena ho an'ny taona 2024 ity sy ho an'ny taona 2024. Koa satria voalaza sy voaresaka antsika moa ny mikasika an'izay dia andeha ary sika hiresaka kely ny mikasika ny jirama sy ny grève générale izay hokasiany izy ireo. Tsy ara-dalàna ny grève générale hoy ny ministra. Nanambara ny ministry ny angovo sy ny akoranafo Olivier Jean-Baptiste fa tsy ara-dalàna ny fitokonana kasian'ny mpiasa sasany ao amin'ny jirama hatao androany satria tsy nisy filazana mialoha. Nanamafy ihany koa izy fa service essentiel ny jiro sy rano ka tsy maintsy miasa izany na inona ny zava-misy. Nanao hantsoavo ho any amin'ny fampiresahana sy fampianona ihany koa izy mba isorohana ny disadisa sy ahitana ny vahaolana iraisana. Manoloana izany fanambarana izay nataon'ny ministra izany moa dia naneho ny heviny ihany koa ny pejy anankiray izay mitondra anarana hoe Tia Tanindrazana. Hainy miteny fa service essentiel rehefa ny mpiasa no migrève hoy ny fanehoan-kevitra izay nataon'ity pejy ity. Ary anisan'ny nambarany ity pejy ity ihany koa ny hoe mpikambany gouvernemanta roa Ramatoa Maradona ministry ny serasera ary Andriamatoa Olivier Jean-Baptiste ministry ny angovo nilaza fa tsara dalàna ny fitokonana ataon'ny mpiasan'ny jirama satria service essentiel sy stratégique ny asan'ny jirama ka tokony hiodina foana tsy tokony hatatakalaina ny fiainam-bahoaka. Ekena zato isanjato izany ho ity pejy ity saingy nefa dia rehefa grève ny mpiasa dia hainy
milaza hoe service essentiel fa rehefa délestage ampoule ora maro isanandro tsy misy miteny ianareo ary misitribelona tsy misy mahita fa mamotika ny toekarena sy ny fihariany maro hiany koa. Ary ny tena mahagaga hoy ity pejy ity dia rehefa délestage ampoule ora isanandro dia tsy misy milaza fa tokony hiodina foana fa eto rehefa mpiasa ny migrève dia hainareo ny milaza izany zavatra izany hoy ny fanehoan-kevitra izay nataon'ny pejy ity atanindrazana. Rehefa avy nilaza ihany koa ny mikasika aniny ministry ny angovo iny isika dia ndeha ary isika hiresaka kely ny mikasika ny fametrahana samboadiny ben'ny tanàna sy ny fitokanana ny bureau commune Navozina sy ny efitrano fisoratam-panambadiana vaovao any amin'ny commune Ambanivohitra Antobe Betafo. Araka izay navokany ity ramatoa hitantsika amin'ny sary ity ny tao anatin'ny compte-ny modiany hoe nafinaritra ny lanonana izay nataonay tany Antobe Betafo na dia nangatsiaka be namirifiry aza. Anisan'ny nisongadina nandritra izany lanonana izany moa dia ny fametrahana samboadiny andriamatoa ben'ny tanàna ary ny fanomezana fankasitrahana ireo zazatelo voalohany tamin'ny fanadilana CP tao amin'ny commune. Nisy ihany koa ny fitokanana ny bureau commune izay Navozina sy ny efitrano fisoratam-panambadiana vaovao izay fandraisana andraikitra nataony ity ramatoa ity niaraka tamin'ny andriamatoa ben'ny tanàna no nahavitana izany. Mazava ho azy moa fa dia natolotra ampitiavana ny vahoakany Antobe araka ireto sary hitantsika ireto moa ny fanolorana izany. Faly foana rehefa afaka mitondra fampivoarana mivantana ny commune tahaka izao ary mampihitsy-po hatrany ny fahitana hoe misy fiantraikany mivantana amin'ny fiainam-bahoaka ny asa izay atao amin'ny mampiahy ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ny loholona hoy ny fanambarana izay nataony ity Harriet ity. Izany moa anisan'ny nisongadina ny tany Betafo raha araka izay efa nolazaintsika teo ny mikasika an'ity ramatoa ity ary ireto sary hitantsika ireto ny sary nanamarika izany lanonana izany koa zareko aminareo ampitiavana sy ankafaliana satria zavatra tsara sy mahasoa ity zavatra zareko ity. Ny manaraka izay asiantsika resaka ihany koa dia resaka teknôlôjia fandefasana hafatra amin'ny alalan'ny bluetooth niditra tamin'ny fanaovana andrana ny bit chat jack tamin'ny farany herinandro lasa teo. Miketrika application fandefasana hafatra tsy mila wifi sy tsy mila fahana ijaky ilay tompony Twitter teo aloha amin'ny alalan'ny bluetooth no afahan'ny olona mifandefa hafatra. Niroso tamin'ny andrana izy ireo tamin'ny farany herinandro lasa teo olona miisa ray alina no efa ny télécharger bit chat tamin'ny alalan'ny test flight raha ny nambarany jack hatrany mba afahan'ny olona manandrana azy mialohany tena amoahana ity application ity amin'ny fomba ofisialy ho an'ny daholo be. Ireo olona mifanakaikiaiky toerana no afaka mampiasa azy raha araka ny fanazavana hatrany mikasika an'ity bit chat ity ilay fandefasana hafatra tsy mila wifi sy tsy mila fahana. Efa maromaro ihany koa ny zavatra izay efa voalazantsika ato anatin'ny video ity koa dia hajanonantsika hatreo ny video antsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao amin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka ato misesisesy zay fa tsala veneny resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray ino manao ny misimisy veloma ry tompoko lahy veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray io.